fa anisan'ny tonga nijery sy nanotrona ny ekipan'ny Kosfa teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany koa ny filohan'ny ligna Nalamanga taranja rugby Andry Ravelojona nafantatry ny olona misolanarana hoe Andry Lapi nisy ny resadresaka ny fanaovana taminy mahakasika ny fahitany ity lalao natao tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ity teo ihany koa ny nanontaniana azy ny toyan'ny fandaram-potoana amin'izany fifaninanana baolina lavalava eto amin'ny ligna Nalamanga izany. Fahitako ilay aloha dia mivoatra ny somary mifanalavitra mbola ambanibe dia mifanona eo izany par rapport amintsika malagasy dia raha ny ara-teknika mbola tsy mifananja mihitsy dia izay aloha zavatra tena hita aloha dia manatombo tsika malagasy. Safidy manokana ilay akaty Mahamasina hijery an'ity lalao ity, inona ny antony? Ny antony satria tena ao anatin'ny tontolo filoha ligna Nalamanga Santos fazany eto amin'ny ligna Nalamanga misy aza dia raha resitsika raha tivety izay amtiavana mety hijery ho an'ny Nalamanga manokana aiza ho aiza ny toy amin'ny fandaram-potoana? Raha tena izy zany ny eritreretin'ny saiko tanterana androany lalao famarana manokana Nalamanga rehefa hevitra amin'ny championnat zay rehefa orina izay fa mety lalao iraisam-pirenena ity dia lajaina moa zany ilay izy dia izay nampatonga anay mbola miandry aloha amin'izao fotoana izao iteo fandaminana amin'ny ara-potoana fa evoaka tsy ho ela zay fa raha mbo vita izay lalao zay dia andeha koa ny intersection hevitra amin'ny championnat 2018 zay.